togao fitondrana dia izy zany atao hoe fifidianana manara-penitra izany ary mbola tsisy fifidianana ohatry izany hatramin'izay am'izao fotoana izao anefa natao ihany aloha ny fitsapakevim-bahoaka tamin'ny taona folo sy roa arivo izy tsy diso ahy mbola tsisy fifidianana ratra tsy iny hatramin'izay tonga ndraiky fifidianana filoham-pirenena mbola atahorana kotompolay mbola atahorana kotompovaly nahatonga nisy io anara-penitra satria nahoana na izazy mitsangana eto anatsehnareo any mbola tena fanina ny fampiasana ity mbola tena fanina ny fampiasana ity maika fa ianareo akefakoy manaraky fifidianana mazao fotoana zao fa efaradalana tenina fitavany eo ampelantananao fa mandeha izy teo am'izao fotoana zao hoe karapanolo dia azy fifidianana tokoto mapatahotra zany zany fifidianana aza le manara-penitra fikortanana avy amin'ny fotany aleo ihany madintena tena maitena izany amkira bakterno paitso de la maizarkare mety metaka fantanina zany manolotra zany dia ikisa no atao ohatra zao arosa zany tsy manolotra dia tsy maintsy tena totety tsy atao mihoatra amin'ity client miao lasa any fa ma izy docteur paitso io e tsotra ihany ny teko aminao ministra tamin'ny androny ravalmanana izy io ministry ny fahasalamana ny lehilahy io ny nanangana an'izany antsoina hoe CSP2 eraky ny fokotary isaky ny commune maro ny famakanana atao izy io dia zao ny programma rehefa teraka any amin'ny hôpitaly ny olona dia nieritseritra izy hoe ny vehivavy rehetra zay tongany dia omena fitaovam-piterahana omena mamaitona tamin'ny andro fitondrana niovana rehefa zareo fitoitony zany adeovateriny Zareo ve voi nia? fa itoina izany raha iverina ny fitondrana docteur soravakenya fa izao ny zava-misy firekara-pifidianana ty firekara-fifidianana ty tsisy tsony le hoe manaisera ihany fa tonga dia itoiany le izy tia erytsa tia sisa narotsaka ao anatin'ny dirona fa minoa miakatrano mazato anatin'ny dirona dia mandrayana crayon ambolina tabatra ianao dia rehefa mazay anao dia mitsany anatin'le tantenisay ny tena zava-koza misy tia aloha dia izao raha olona marary maso e dia ny sahirana ihany vo hitan'le tena ty raha olona marary maso a anahirakirana ihany tompoko ho ahitany zavatra ho jerevany azy satsy zany e tamy famorana izy io dia zao mahatonga anao tsy sahirana ampifidianana ny docteur Robinson dia misy ho mafamorasy ity